teo amin'ny taranja ice cream zay isan'ny taranja vaovao ihany koa nefa de efa manompoka manao azy tsika eto Madagasikara rehefa manana mpilalao maromaro voafeny malagasy ihany ty taranja ity tamin'ny ankapobeny tany amin'ny lalao afrikanina saingy nipetraka ho sakana ny akelin'ny vatana sy ny tsy fahazarana lalao iraisam-pirenena. Ho an'ny taranja eskrima indray dia niditra tamin'ny fifanitsanana ihany koa ny talata 17 Aogositra lasa teo ny sokajy vehivavy nahitana ny Jennifer Capriati Rina sy Razafindrazanaka Marie Solange. Marihana fa misy 5 ny mpifaninana ho an'ny eskrima vehivavy ka nozaraina ho vondrona 3. Fandresena iray monja avy no dediavin'izy roavavy arak'izany dia tafita tamin'ny dingana manaraka. Tsy nisy nahazo fandresena nefa izy roavavy ka tsy tafiakatra amin'izany dingan'ny famaranana izany. Izany aza dia navita nanohitra ireo kalaza amin'ity taranja eskrima aty Afrika izy roavavy. Hita ho lesika ho an'ny mpiatroka malagasy ny akelin'ny vatana raha oharina amin'ireo mpifanandrina izay sady lava no ranjanana. Ny alarobia maraina tamin'ny 7 ora kosa no nidatsehatra ireo solitena lehilahy eo amin'ity taranja eskrima ity. Nahazo fandresena iray tamin'ny fifanitsanana i Tony Andriamamonjy, raha resatra any kosa i Jolanina Andriamamonjy ho an'ny sokajy lehilahy tamin'ity taranja eskrima ity.